La fanatanjahantena mifandraika amin'ny fitondram-panjakana ihany dia taorinan'ny baolina kitra sy ny baolina lavalava dia anana ny fifaninanan'ny amboaran'ny filoha na ny Coupe de Président ihany koa izany taranja basketball manomboka izao ary dia tamin'ny herinandro ity moa nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny mety fizotriny fifaninanana izay ity hetsika ity ihany koa araka ny fanazavana dia fandrombonandreo ministera sy sampandrara maro samihafa aratotosazy amin'ny atsakany sy ny andavany. Raha tany amin'ny taranja baolina kitra sy rugby hatramin'izay no nisy ny fiadianan'ny amboaran'ny filohan'ny Repoblika dia hanao ihany koa ho an'ny taranja basketball. Ankoatra ny fifaninana nasionaly ho an'ny sokajy-taona rehetra sy ny challenge U22 dia fantatra izao fa dia raikitra ny fifanaraha-piaramiasa amin'ny Federasiona sy ny fiadiana ny Repoblika amin'ny fikarakarana ity Coupe de Président ity. Hanao anakaiky an'ity hetsika ity ihany koa ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny ministeran'ny indostria, ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ministeran'ny fampianam-piaza-pirenena. Tranga izay manapirofo ny fanomboana manome lanja ny fanatanjahantena eo anivon'ny fitondram-panjakana. Kasika an'izy ity aloha izany dia programa iray izay nataontsika hoe fanirin'ny Federasiona nandritra amin'ny fotoana maro izy ity. Ary tadidinareo tsara fa nanana ray izay tsika izay tena anisany nampiakatra ny basketball dia ilay atao hoe challenge U22. Io challenge U22 io nandritra ny version anaky-efatra raha tsy diso nanaovantsika anazy hita mihitsy zany ny fiatraikany aingana dia aingana eo amin'ny fampiroboroboana azy any faritra. Miova moa ny fotoana zay le hoe mandrositsika samihafa ny vaninandro iainana dia nitady zay formule vaovao indray hoe ohatrany ahoana no ahafahana manetsika an'ilay tanora tovitovy amin'iny hitady ataontsika hoe mpiara-ombinatoka vaovao indray dia nahita an'ity zany nanomboka tany amin'ny volana oktobra tany zany nanomboka nanao ny fampirarahana nanolotra n'ilay fandaharana asa dia amin'izao fotoana izao zany masaka ilay izy. Coupe de Président moa ny anarany valo ambienimpolo zany valo ambienimpolo ny isan'ny club ira Madagasikara irinay ilalao an'izy ity. Ao anatin'izay zany dia miparitaka iraka amin'ny Madagasikara le club milalao ary mizara mifaritra maromaro ny anaovana le compétition ka tanjona moa mitovy ihany ho amin'ny fampiroboroboana basket fa ny fisehoan'le compétition angambany no ataontsika hoe miova kely ndray satria club indray no jerenay manokana. Inona ny andraikitry ny Fédération sy le hoe Coupe de Président ao anatin'le izy? Coupe du Président idika zany aloha ambany fiain'ny président naveriko teo tamin'ny famelabelarana teo hoe ao anatin'ilay atao hoe fandaharan'asa amin'ny président amin'ny fitodiana any amin'ny tanora eo amin'ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena ary indrindrindrindra ny fanabeazana reo tanora eto Madagasikara ao anatin'izay rafitra zay tsika ny miasa. Dia ny Fédération moa zany ao anatin'ity programme ity voalohany aloha lafiny teknika zay zany dia ny Fédération feno ny lafiny teknika ny fikarakarana compétition fanomezana ny officiel rehetrarehetra ny programme ny fandarana asa ny programme rehetrarehetra zany fanomanana an'ireo arbitre sisa. Hitanareo fa nisy mpiara-ombinatoka maromaro zany araka teo ankoatran'ny mpiara-ombinatoka zay efa ataontsika hoe mahazatra dia ny telma dia misy département ministériel maromaro zay ny tany ataontsika hoe ny tampitiavana ny basket dia tonga nanohana an'izy ity. Ao zany ny ministeran'ny tanora mazava loatra satria resaka sport resana, ao ministère industrie satria tsara ho fantatra ihany koa fa ny ministre industrie aloha tamin'ny herintaona nefa coach ny basket dia efa sotomina ihany koa izy hoe ity misy tournoi dia manina moa manomboka ao anatin'ilay atao hoe coachine atsika. Samy andray anjara mitezika ity avokoa moa ireo faritra manerana nosy fantatra fa dia ekipa manodidina ny valo ambienimpolo avy amin'ny ligue paritra sivy ambin'ny folo no efanina amin'izany ka dia hoentina manomboka azy dia isy aloha ny dingana fifanitsanana isa-patra amin'ny toerana efatra dia Antsiranana, Toamasina, Antsirabe ary Fianarantsoa ny fitaka hatramin'ny 12 marsa ao avy izao. Amin'izany indrindra dia nozaraina efatra ireo faritra misy aloha ny faritra avaratra ahitana ny Sava, Sofia, Boeny, Diana,
ny efatra avoany koa izay ahitana Ananalamanga, Atsinanana, Aloatra Mangoro, Analanjirofo, ny fatra andrefana ahitana ny Vakinakaratra, Bongolava, Itasy, Menabe, ny fatra atsimo ahitana ny Matsatra Ambony, Amoron'Mania, Iorombe, atsimo andrefana, Anosy, Androy ary Vatovavitovinany. Ny ekipa telo tsara toerana indrindra isaky ny fatra no anaovana fiodinana voalohany indray avy eo no hiakatra amin'ny dingana manaraka ary dia manomboka eo ny ifanintsana hiaraka amin'ireo ekipa fahadimy ka hatramin'ny fahavalo avy amin'ny iskady 1-1 ireo ekipa nahadingana ny fiodinana voalohany. Ekipa 12 araka izany no hiatrika ny fiodinana faharoa. Enina izany amin'ny fiodinana farany amin'ireo ekipa efatra voalohany tamin'ny fifaninana nasional sokady 1-1. Ny fitoka hatramin'ny 12 aprily kosa no anaovana ny dingana farany amin'ity Coupe de Président ity ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina.